Salut daholo nareo. Salut. Na vaovao. Salut. Zao zany ny zavatra hitatsika faut remarquer atsika de manao zavatra ihany ny gouvernement fa tsy haiko na hoe urgence le izy de zay mahatonga anazy hoe manome trano any étudiant na koa hoe mikarakara ny eny Ankatso sy ny any amin'ny université rehetrarehetra any manome panneau solaire sy manome aina moa ny tena bobone d'eau etc. de efa manomboka koa ny travaux anomboka ny travaux amin'ny herinandro any amin'ny any Ankatso sy any amin'ny université any. C'est très bien. Enfin, ça va. J'étais fotsiny mbola esthétique le izy. Tsy amin'ny les refondations de tafitsika fa c'est esthétique, c'est bien. Ça comme teraka ouais merci. Mandroso ny asa fa mbola tsy ao anatin'le tena tedavina hoe il faut que ce soit une refondation. Ina antika za refondation ça va le la rehetrarehetra mantsy eo amin'ny tentsika refondation de tsy fantatratsika hoe atresa le hoe refondation de tafitsika. De alors loin de jerena ni définition des refondations, c'est action de donner de nouvelles bases, de nouveaux fondements à une situation, une organisation, une idée ou encore peut-être à une constitution. Hein? Donc tiganzana hoe tena ho fanatahoana ny rafitra, c'est le nouvelle base, de hoe rafitra inona tena tedavitsika. Hoe anala ny CNI, anala ny haute cour constitutionnelle, manala ny Sénat, mandrozana ny Assemblée nationale, zay tena hoe refondation. Zay tena hoe dikany voalohany indrindra raha tena hoe arahana à la lettre ny zavatra. Nefa tsy izay no hitatsika fa mbola eo ihany le CNI, mbola eo ihany ny HCC, mbola eo daholo rehetrarehetra de misy olona misy parti politika manana malalaka be aminy le izy sy ny team zay. Parti politique andra valmanana no miprofiter un crime. À qui profite le crime? Eo mijerina hoe rehefa nahirika ny CEDU, efa nahirika ny Gen Z, efa nahirika ny Gen Z Madagascar, nahirika ny Gen Z Ankatso de à qui profite le crime? Le crime profita aux hommes de Ravatmanga et aux hommes de Tim. Tim efa commence à s'organiser intrareo fa efa mijery lavitra, efa s'organiser amin'ny prochaines élections, efa manomboka mitety ny faritra de manomboka mifanakaiky amin'ny olona any faritra. Gasikara koa manao an'izay. Faut regarder là je fais des analyses politiques faut regarder hoe ahoana le fandehan'ny le zavatra de Gasikara koa manomboka manao ny parti politique any efa manomboka mietsika koa ny anazy. Ny zavatra hitatsika koa hoe le laza tant tsy nahazo place raha Herson sa izy anaran'iny. Du coup sason misy zavatra mamofopofonao. Ny CEDU ny Gen Z madamo hitatsika reny fa ny teny izy hoe afaka miverina ny andalana de BDB koa moa forcer any olona tsy arrête BDB koa forcer any olona tsy hanao manifestation tsony, manao fa manifestation eo santsika vo afaka manana le hoe manodra liberté d'expression atsika de eo tsika vo afaka mahita hoe enony olona tsika rehefa miteny de manaova manifestation raha ohatra hoe ny interne misy problème de manaova manifestation. Raha ohatra hoe ny docteur misy problème de manaova manifestation, c'est notre liberté. Avelan'ny gouvernement io avelan'ny mpitondra tsika manao manifestation miteny hoe zavatra etatsika sy ny zavatra tsy tiatsika sy ny zavambatra tiatsika ovana de mahaiza miteny asa matahotra zany. Zareo tsy andeha tivitra anareo na inona fa enony doléance anareo de mieritreritra anamboatra hiaraka aminareo. Donc zavatra hitatsika koa de misy gronda au niveau de ni catholique satria ny efa zay ny tena hoe séparation de l'église et de l'état tsy zavatra hoe any io fa zavatra tena dangereux be io surtout hoe hiditra amina guerre na religion zany. Aleo tsy miditra mihitsiny
zareo amiteny hoe aza sina resaka fivavahana sy ny jesosy sy ny tariny ao anatin'ny ministère na ao anatin'ny présidence de misy antony satria tsika rehetrarehetra ao Madagasikara dia samy manana ny finoany. Misy mino angazana, misy mino an'Andriamanitra, misy mino an Jesosy, misy mino an Jesoa, misy mino an'ny Allah, misy mino an'ny Jéhovah, misy mino an'ny Yahvé, mino zavatra rehetrarehetra. Donc aza tsy tokony araka mihitsy, tsy tokony miditra ao anatin'ny fivavahana, ao anatin'ny fitondrana mihitsy ny resaka fivavahana satria amin'ny grande ngeza be ny katolika. N'oubliez pas que c'est 80% de la population. Tsy ny protestant zany no be indrindra ao Madagasikara fa ny katolika. Donc tena hoe dangereux nareo rehefa mampidipiditra an'io fiangonana io ao anatin'ny fitondrana. Aleo samy manana ny fivavahany daholo ny olona rehetrarehetra dia aza ampidirina ao anatin'le pouvoir mihitsy na resaka fitondrana, surtout ao anatin'ny fitondrana mihitsy na hoe resaka fivavahany io. Aleo samy manana ny fivavahany manokana daholo ny olombelona rehetrarehetra. Fa io animba aniny io za efa mitena anareo animba ny fitondranareo io raha io no ampidiridirinareo ao anatin'ny équation. Satria tsy nareo koa tsy ny protestant koa no voalohany indrindra ny première religion Madagascar fa mbola catholique. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Ça c'est catholique donc tsy s'intéressako mos mitena an'izany zavatra zany. Io resaka refondation io koa za efa nieritreritra hoe ahoana ny fomba isurveillena anazy sy nanontany hoe plan tamin'le ministère rehetrarehetra hoe na plan nareo fantatsika ny plan ny fanirisoa fa eza ny plan sasany eza ny plan reo mpitondra rehetrarehetra sy nameko une semaine de mois ny endrareo ny tokony anao zavatra meko une semaine izy hoe eza ny plan nareo jerenay fa ny zavatra hitako fotsiny zao hoe mbola réforme cosmétique. Eza le any première phase zany inona ny audit nanao audit ve nareo tamin'ny première phase je sais pas inona ny zavatra nataonareo amin'ny première phase ito ame ho anay hoe inona amin'ny première phase tsy ne ho fantatra inona jalon tsy ne ho fantatra zay no antaninay koa donc fetsonoany raha Mikael fa misy efa nisy généraux be be mihitsy ny sososotra matsiny amin'io fitondrana io de hitako hoe apetraka an'le ry amin'ny on appelle ça du clientélisme du clientélisme du populisme en zavatra mbola hitako hoe après peut-être que c'est mon constat mais c'est nous zavatra hitako populisme ni système mandrala réforme c'est juste un peu cosmétique ça hoe hiditra any amin'ny fond ve tandrema fa sovena ankarana tadiditra ao ministère koa ny EDF koa misy olona te resaka amin'ny anaty jerefy koa fa tsy tena hoe misy visy ao anatin'le contrat EDF ny Leandre Rajoelina de mila jerena koa il faut que je passe le dossier à Fanny. Donc mila mail be tsika de tsika GNZ nareo GNZ zany mila zay le hoe misorganiser zay de tsy haiko vina concertation nationale efa manana date fe tsika anaovana le concertation nationale fa zay koa misy projet apesaka momba an'iny ary intéressant be raha ohatra hoe mety zay projet zay de afaka mandroso miaraka daholo tsika mianakavy tsy hoe iadiady fitondrana na ko hoe misy resaka hoe corruption zany de yana fa mila mandroso en toute transparence de ces projets zay tena hoe mampandroso atsika en toute transparence. Donc efa niresahako tamin'ny GNZ niaraka nanao tolona taminay tamin'ireny fotoanan'ny tolona natao reny. Donc c'est important hoe finalement concertation nationale la zay mais raha tokony hoe ny malagasy mandeha aloha rehetra malagasy foana ny tokony mandeha aloha fa ny zavatra hitako zao de le entreprise azovena karana. Donc tsy haiko fa nga tsisy malagasy may manao an'io kokoa ndry ahoana iny le zavatra anteneniko andry eo
ahoana iny le vadiny rakolona aloha e za le boikely nefa tena hoe mijaly nijerena akaiky le izy fa tsy fatako hoe ina ny antony tsy amoahana ny vadiny rakolona fa misy antony eo za koa tsy te hiditra efa manomboka en cours zany le affaire de lao alohany ataony zareo alohany le izy za ko tsy afaka miteny non je suis pas dans le système non plus mais aleo aloha tsy resahana iny affaire iny satria que ce soit en cours de rehefa en cours zany de matoa manao silence matoa misy hoe tsy miteny zany tsy hoe anina fa zay le fandehan'ny fanjakana ianao tsy afaka miteny rehefa misy affaire en cours. Le ministère hafa tsy henoheno mihitsy fa ifaniry sorery zao no tena hita miasa izy ka tena miasa be faniry so tena hitako mihitsy ny 5 andro naraka tamin'izay oa za fa tena 2 heures du matin ary izy mihetsika be mbola miesaka ary izy hoe miantso anao miresaka aminao nefa izy rehefa vizana be donc ndraindray izy mamesy olo tena mais en tout cas izy tena hoe miasa be mihitsy tena miasa raha vatomanga hoe ohatry ny hoe clown ny Maurice angahony aza mitena zanaka fa tsy reo tsara ny avokany raha vatomanga matanjaka be mila solide be tsika eo amin'ny fatsany-drareo fa ny avokany raha vatomanga tsy olona n'importe qui donc il faut faire super ultra attention à ça aussi. Coucou Cynthia manajanao ampitonina fa tena faly miarabanao ny tenako raha sitrakao mba miangavy ianao ny tenako re tompoko io indray le là là andana mandeha ary la prochaine fois que ça me fait des commentaires de genre là aleo tsy mifanaraka eto aleo tsy mipetrapetraka eto amin'ny page keto za tsy ana matoa za ko mampiasa teny vazaha sy mampiasa teny gasy de nareo koa tokony mba hiakatra amin'ny fomba fisainana satria ny langue officielle Madagasikara mbola misy ny malagasy mbola misy ny frantsay donc na de lazana fa mifangaro sy manao vary amin'anana za de ao anatin'ny langue officielle izy anankiroa reo donc raha ohatra hoe nareo tsy mahay miteny vazaha tsy fotoko za koa raha tia miezaka amin'ny teny gasy be za lehibe taty donc tsy fotoko na nareo tsy mahay miteny vazaha de mahaiza mampianatra ny tenanareo sy mampiakatra ny tenanareo toy izay andeha ampidina ny tenako aminareo tsy haiko nakobonareo zany na takatra nareo akorony ara zany tsy ampidina ny tenako mihitsiny matoa teneniko hoe reventation matoa de j'ai pas envie de m'abaisser à ton niveau mec zay le izy tsy te ampidina tena tsony za fa firmarina aloha le comptenao anaky 4 anaky 5 ara le karana ve tsy azo fehesina le karanareo efa manomboka tonga aty amiko daholo ny dossier andreo karana andry le Kalibe le Ridge reo rehetrarehetra reo efa manomboka totototona aty amina daholo tsy tsirairay avy mila ataovy complet le dossier fa tsy hoe mitenitena ny tata fiainanareo fotsiny nefa ao anatiny ao tsisy dossier akoriny rehefa mandefa ana dossier aty de alefaso ny dossier PDF alefaso ny plainte nataonareo alefaso ny affaire-nareo fa zany dossier zany tsy maintsy hoe misy trace alefaso ny sary hitanareo hoe nanao transaction tarina ohatrany fa raha ohatra fotsiny hoe hitatatata de aza alefa aty amina zany ny atao hoe dossier asa mandano fotoana koa de asa mandano fotoana nareo koa fa jereo fotsiny vakiko fotsiny misy témoignage fotsiny de zay ça c'est pas consistant ça au yeux de la loi asy lalana manokana ho an'ny zareo tena marina zany kokoa Cynthia mba sy resaka ki momba andreo karan'ireo zay reo karan'ireo mihitsy ny tena be kolikoly hitanareo izy terme tellement io tellement ça iasy izy amin'izao io nanao collaboration anaraka tamin'ilay Randro Rajoelina tamin'ireny logiciel prédateur reny donc rehefa manao collaboration miaraka amin'ny Randro Rajoelina tamin'ireny logiciel prédateur reny de zay mahatonga an'ilay olona be dia be ny éliminer ny Randro Rajoelina ny génocide etatika eto amin'ny tantsika satria sady mampiasa arme de destruction massive no mbola nampiasa zavatra be dia be contre ny vahoaka malagasy ny famine nampiasain'ilay Andry contre ny vahoaka malagasy tao amin'ny tantsika tao anisy hoe génocide étatique nefa atsika tsy afaka mihetsika ny toron-doha daholo ny odin-doha daholo
fa reo karanareo dia anisan'ny complice amin'izany zavatra zany ary mila démontrena dia mila tsy maintsy atondro daholo no azon'ireo reo koa tsy tokony mena privilège tsony na dia manome vola be amin'ny fanjakana sy manome an'le mandoa écolage ara tsy tokony hiditra anana privilège amin'ny tanyntsika tsony ny zavatra hitako koa ferana tany be dia be karana daholo mangalatra an'le tany karana daholo mangalatra an'le tany le vahoaka malagasy mampalahelo efa mahantra dia mbola angalarina koa ny arendrazana ireo tena mahay sy mahavita manatitra cadeau kely hitako tsara mihitsy ka mandeha veo izy dia mitondra carton be dia be ana vola sady zareo no mampiditra an'ireo PPN reo no manimba ny agriculture malagasy ny fambolena malagasy reo PPN ampidirin'ny karanareo sika afaka mamoaka tsara merci beaucoup akia io akia tena mba assuresaka mihitsy je t'en prie chérie ny fahendren'ny gouverneur dia reny gouverneur reny koa tokony miala daholo zareo tsara ny gouverneur tsy nasoron'zareo nefa fantatrareo tsara fa reo ao anatin'ny kolokolo fangalarana tany voalohany indrindra izy mianakavy saiko hoe angamba raha misy exception dia anankiray na roa fa ndrareo tena ao anatin'le kolokolo ngeza be fa manina ny tsy metsika ny mpitondra rehetrarehetra tsy metsika ihany no voakarama ireo nefa dossier ao andamba indrindra ny kabetsbook fa gasikara aloha mba hita hoe miasa ihany fa ahoana le ministre ny économie bleu iny le sinoa iny sinoa iny fianakavianay ony donc moi j'attends de voir hoe izy te resaka amina dia avec plaisir za miresaka amina ohatra hoe fakahita zay dia jereko hoe ina ny raha foto-dravitrany dia ina ny plan d'action dia zay dia jerentsika eo za tsy aro mihitsy hoe raha ohatra hoe fianakaviako dia hoe andeha hiaro anazy za tsy miaro fianakaviana zany hoe ohatra hoe madio izy dia madio rehefa izy maloto dia maloto en fait tsy mila homme de clan zany fa homme de la nation na hoe femme de la nation fa tsy hoe femme hoe afany any ina afany fianaratsy ina afany ana dia afaka zany non il faut que tout le monde soit ensemble raha tsika ny te aminamboatra ny tantsika dia tsika tsy maintsy miaraka daholo tsika mirahina daholo tsika tsy ina moa tsika tenena tsy mifanentsika satria hoe izy clanitsy na izy clanitsy na izy etnianitsy na izy ny vahoaka malagasy dia mitovy daholo donc miara-miasa tsika donc jereko iny sinoa iny hoe ana fa isy arany reny zany izy zany mety isy sinoa ohatra mivadika any mivadika zao ny olona rehetrarehetra zao mijery anazy hoe sinoa be nefa izy mety isy sinoa za zao mety isy sinoa dia nahita kosa hoe côté hoe gasy ny tena manjaka satria rety tsara indrindra lol donc zay mahatonga anay manjamanja kely donc ny gasy ny tena manjaka aminazy zokilahy zao hoe sinoa manjaka aminazy ny zandrivavy fa za no manjaka aminazy satria zay misy karazana origine anankitelo donc ny zandrivavy fotsifotsy be kokono za zokilahy zareo manjamanja kely d'ici là gasy zany izy misy gasy iny sinoa iny dia lehibe tao mananjary tao tany tsy ampasy manjevo donc gasy kosa bleu gasy be kosa izy no sinoa zany zay fa jerentsika ihany satria za koa zay ty sinoa be ty tsy maritra ny tandra zany ave ka izy araka lehibe tao mananjary en fait tena manja raha ianao ty izy bisou merci zany tena ka manja kely za satria le gasy no tena avoaka be taty tena molotra lala tsy nisy ale sofa ny vodifotsiny manao vodisinoa sy ama mba nisy mibotsina kely tsy tena fisaka be ohatra ny fianakaviana sinoa désolé ary saoty mba olona mitovy any Ravatomanga fotsiny ary le any Maurice iny tena izy mihitsiny iny ka tsy mitovy aminazy zany iny fa izy mihitsiny mirary soanao merci ndry raha tiany ilamina ny tanàna dia mila soloina daholo reo mera zay mihitsy mila soloina daholo reo mera reo kokoa sinitra mba dia fasy message ianao mba mila fanampiana MP nalefako taminao donc toisiko ny resaka atsika zako zatra mamaky ny ana
so ihany fa ihany ny malagasy fa tsotra loatra tena tsy fihavanana fa tsy mba hoe sarotiny tsika tsy vendrana zany fa tsika olona intelligent sa manambany tena kia sy tia tandrasana sy be firaisan-kina fa sinon tena ady foana ny eto aleo malagasy tsy vendrana amin'ny malagasy fa tsy resaka fahavendrana io ry anina asa manambany tena de aza manambany anay fa zay aloha tsy mahita ny tena anay mihitsy ny eo vendrana fa angamba andry nefa mieritreritra ny tena andry ohatra zay de tazomo andry le izy le avendrana andry fa aza zarana aminay ny matoa mieritreritra hoe fihavanana aleo tsy manimba to zay famona de misy antony zay satria zany zavatra lehibe indrindra nampirahina ny tanindrazantsika ka lazana fahavendranana aza mampime ekena mbola fijoroan'io assemblée nationale tsy manaiky an'io fa en fait tsy haiko hoe inona ny tena hoe refondation de davin'ny tokony mila explication zany raha Mikael de miteny hoe idiny ny refondation de davinay fa tsy zao mila refondation ahoana raha tsy oarana fantatry la tsara hoe ina natonga ny zokony latany tsy resaka hoe tsy resaka hoe ina moa ny tiako tenena tsy resaka hoe ady ho an'ny tandrasana fa zavatra fa misy ny fisolokiana de zay mahatonga ny zokony la tsy tafavoakany donc mila fanampiana mila an'izao j'ai regardé coucou andefaso message ianao sisy mba mila fanampiana ka mila ok coucou ndry s'il te plaît mila vonjy s'il te plaît mba teneno ireo bon na toisiko ny resaka antsika fa ohatriny anina ny zavatra hitako koa tamin'ny zatonga tele Madagasikara de efa manomboka amin'ny tsaratsara ka le GNZ Madagasikara eto nareo tokony iray vondrona tokony iray ina tsy hoe anina zavatra hitako hoe mampalahelo de après ce qui est bien hoe niditra tamin'ny parti ty maniditra tamin'ny parti HVM nizay olona te hipolitiser de ny sasany nefa ny mampalahelo ale sotsiny ny chefny zareo no lasa le olona mahay miteny rehetrarehetra de nalain'ny parti politique rehetrarehetra de en ce moment tsisy mpitondra ny GNZ donc voilà c'est l'intérêt que organisez-vous en parti politique et sontagna c'est important là de io hoe GNZ io tsy GNZ tsy ny tanora reriny ny ato tao hoe nisy interne tao nisy ny ray aman-dreny tao nisy akisy tao nisy ny artiste tao nisy olona rehetrarehetra ny rahina daholo niaraka tamin'ny GNZ au début c'est GNZ mais à la fin c'est ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mitafiaraka tao na ny diaspora ty andavo zany na ny diaspora tamin'ny anina tamin'ny farany ara indrindray tsy mahita GNZ tsony anakiroa telo sisa fa ny tena nitazona sy ny ady de ela be teo de ny vahoaka malagasy ny araka bueno on a attribué à la GNZ satria zareo nanomboka an'le izy niaraka tamin'ny baba fa ny olona ils sont encore là oui il faut que j'appelle Erzo merci na meana fa tadinika izy ny anaran'ny olona tokony atsoko je vais rappeler il y a un Erzo kosa donc mila sote be nareo de mila mijery an'io fitondrana io satria ny zavatra hitatsika de il faut qu'on soit vigilant ny biby anankiray andry le andry rajoena mbola tsy mbola vita ndry le ravatomanga mbola tsy maty hoe tsy hoe vonoina zany fa hoe ny kombandrareo zany mbola ao ihany de reo mbola mandovola anaovana coup d'état miketriketry am'jeran'ny reny mpitondra maramila farany ambony reny donc tsika ny adytsika tsy tokony ho very et c'est pour ça que il faut qu'on soit ensemble mila tsika miaraka rehefa tsy te hiditra politika de zay nteneko anako zay hoe misy projet anay zay hoe ampidirina ohatra zao hoe niana ampidirinao zay na mba hieritreritra koa amin'ny vie communautaire politika ihany zany rehefa tsika fotsiny ny adiny taky ny jiro sy ny ray any de politika zay re olona isany ny rehetrarehetra miteny zay tsy mitady zay hoe tout travail mérite salaire ny asanareo nandritry ny firy taona firany iny ça mérite salaire
ny vazaha rehefa ohatra izy miasa dia tsy maintsy misy mérité izy ao ambadika hoe misy vola miditra, misy ana, misy place raha ohatra ny place dia daviny. Donc ny olona atao anaty combat tokony hoe mahazo mitoerana ny. Peu importe hoe inona fa hoe mahazo toerana mety aminy sy sahazana azy tsara. Moi en tout cas, ohatrany fahitako an'le ny zavatra. Tsy hoe zay tsy mitady place, zay tsy manana ambition, zay mahatonga anareo tsy tafavoaka mihitsy sady tsy tafita. Za aloha sady be desika an'le olona reo amin'ny teny za tsy mitady place fa nenahy za fotsiny. Non, zay mahatonga anareo tsy tafita. Hitanareo mila ambition be zany ny fiainana. Dia mila vizy ambony be. Fa reo anareo miteny za tsy mitady place dia aza mampime. Fa inona fotsiny zany antanareo ny ady maina fotsiny zany dia anao bénévolat. Nefa nareo matony ady dia nareo mahafantatra ny rafitra dia nareo koa ngamba nefa manana solution hoe ohatr'izao ny anaovako an'ity raha zahako mitondra teo na ohatr'izany on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tanareo tsara fa ny ce sont les refondation tsy fantatra hoe ina en complète définition de Davin'i Mikael momba ny refondation io. Dia io mampimenimena antsika manakavy eto hoe inona marina le izy kely la définition complète hoe inona marina tiany Mikael tenena rehefa miteny refondation. Malala ny siany, malala an'ireo ahatra rehetrarehetra izay tao amin'ny ana tao amin'ny système atao izay nanimba ny système miaraka amin'ny élément perturbateur ave. Ça, réforme cosmétique. Pour l'instant, moi je vois qu'on fait du populisme. Dia zavatra hitako koa, dikazany populisme zany manao clientélisme. Zavatra ohatra zao hoe ny rafitra zany hoe mila jiro dia mila rano dia natao fotsiny ny panneau solaire dia natao fotsiny ny rano. Dia zay dia verina zany dia tsy zavatra hoe tsy zavatra eritreretina zany hoe les refondation hoe eritreretina hoe ahoana fomba anatsarako ny fiainan'ity citoyen ty olombelona ty. Ahoana fomba anatsarako an'izay. Moi en fait ny mody stopper ny hémorragie fotsiny zany izy fa tsy ny soigner l'izy dans le fond. Azonareo tsy tapahana fotsiny zany le hémorragie fa tsy sitranina hatramin'ny fakany zany le zavatra. Nefa tsika mila sitranina hatramin'ny fakany ny fitondrana. Dia ny zavatra hitako koa ty combat ty enjana be satria tsy ny olona rehetrarehetra matakatra ny zavatra teneniko, ny zavatra eritreretintsika eto. Fantako hoe ny copains copines eto efa matakatra lavitra be. Fa tsy ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy matakatra ary zany zavatra hitako teo amin'ny terrain tany Madagasikara. 10 andro fa 10 andro za tsy ny chôme. 10 andro tsy jery ny olona rehetrarehetra. 10 andro za tsy jery ny olona rehetrarehetra tokony ho jereko. Donc ny zavatra hitako dia ny malagasy lambda mieritreritra fotsiny hoe isakafo isandrana masy jiro sy rano izy dia efa rehefa misy an'izay masy jiro sy rano izay dia amin'ny sakafo dia c'est bon. Nefa ny olona raha ohatra izao ianao mitondra dia ny zavatra tadiavina hoe ahoana ny fomba anatsarako ny fiainan'ny vahoakako. Tsy resaka fotsiny hoe masy jiro sy rano dia masakafo hoe mahazo ny fianarana tsara, manana cadre de vie tsara, manana rehefa izy makany amin'ny fiasany dia faly izy miasa, ny condition de travail mipermettre anazy mba misepanouir sy manao accomplissement de soi. Tanareo amin'ny pyramide de Maslow dia any amin'ny miakatra ambony zany ny zavatra tadiavinao ny vahoakanao fa tsy hoe mena kely fotsiny dia zay dia mijanona. Merci Tchur pour les étoiles. Je te fais plein de cœur. Donc zany rehetrarehetra zany mila jerena daholo ny rafitra rehetrarehetra. Ny anahako ny raha ohatra nareo les copains et les copines ceux qui veulent encore hoe hiaraka amina ijery, on continue discorde, on continue ny zavatra nyresantsika tsy resaka fanonganana fa dia tsika tena hoe manorina ny tandrazantsika mijerytsika on est gardien de notre révolution. Arahantsika izay zavatra tsy mety ataondry zareo dia tenentsika hoe imposena hoe tiny no zavatra mety tiny zavatra tokony atao. Après raha ohatra hoe technicien mahay be sy ny tariny moa dia on félicite, applaudissez vatsika izy rehefa manao zavatra tsara koa. Zao fanirisoa ny
ataonao amin'ny ministère anao mahafinaritra dia applaudisseny izy hoe sotranao madame Fanirsoa niasa ho an'ny tanindrazana mahafinaritra anay ny zavatra nyrafitra nataonao any noentinao tsisy kolokolo tsisy an'izao fa misy transparence ary zay no zavatra tediavinay matoa izay tsy miteny hoa dia azonareo tsy mora mihitsy ny mandrava an'izany ramification tena saison enzana be ny zany en fait mila mijery fotsiny hoe première phase hitandry dans les premières phases il faut faire l'état des lieux il faut faire le diagnostic il faut savoir où on va etc de mila manomboka il faut aussi une émergence de propositions. C'est comme des projets, phase de projet, hein. Donc mis émergence de proposition, il va comme évoluer, il va comme évoluer coup, va comme tenir une ligne directrice. Donc ça dépend de comment tu vas gérer ton problème. Fa saison, hein, tena le 42 tena nanjaka be mihitsy na, enina amby folo taona teo amin'ny pouvoir miaraka amin'ny Ravatomanga. Tadiova Ravatomanga dia c'est un élément des 40 comme Rajoelina. Donc fantatrinareo hoe Rajoelina en plus élément des vassans en plus. Donc vous avez vu comment ça a détruit notre pays. Nanapotika ny tandrazatsika tena hoe nanapotika ny tandrazatsika nanome fery nanome cancer ny tandrazatsika reny olona anankiroa reny sy ny firongony. Atsiko le hoe sy ny firongony satria ny firongony mbola ao le Rina Rakotomanga mbola miseho manjakanjaka be. Donc mila jerena koa iny de le ministre ny affaires étrangères zay nanao note mombanay hoe mila extradena sy mila atao minantsy finantsy zay iny koa mila jerena kaiky. Voilà mba teneny koa i colonel tsy lelaka amin'ny vodiny vazaha sy ireo salona tenanareo fa tsy j'ai pas forcément de relation avec ce colonel. Raha ohatra hoe misy olona hoe mifarakaiky aminahy dia Fanirsoa zay ny araka nanao combat niarany ady ho an'ny tanindrazana nandritra amin'ny taona maromaro fa i colonel voilà nitsidika fa vakiko eto ny commentaire andrety angamba no hoenindry zareo tsara fa mahamenatra pory ny militaire président Madagascar. Merci rehetra tsy mahamenatra hoe militaire amin'ny président Madagascar tsy zalony tsy menatra amin'izany mihitsy tsy menatra hoe colonel no mitondra ny tanindrazantsika tsy mamenatra anazy zany. Ny Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré tsy mamenatra anazy mihitsy. En plus ça c'est iny olona iny anisan'ny olona hoe je rêverais de le voir et de le rencontrer. Et mantany anazy hoe fa ina loatra ahoana loatra le tsy nanaovany lanty rafitra ty angalana inspiration anovako ny tanindrazako. Donc tsy le maha colonel anazy mihitsy ny mahasosotra anahy tsy any mihitsy. Donc c'est lui notre président et on fait avec, on compose avec, et on conjugue avec. Kokoa ki ndry fa ela DG vazaha Jirama le israeliana iny mila esoriny. Za koa maneriteritra an'izay hoe mba mila esoriny fa ela be nefa nangatahana hoe mila miala teo. Tsy nanao ininona koa moa fa vao mera délestage sur délestage le israeliana iny sa moa ny anaran'izy iny adino manja marina kendrika efa niezaka nandinika. Tsisy kelikely mihitsy ny aminareo eny euro. J'ai pas compris ce qu'il dit lui. Efa mitolona de tsy maintsy miditra mitondra droit et obligation iarovana de zao koa ny zavatra tsy hitako hoe natondron'ireo ministra reo ve ny fananany natondron'ny premier ministre ve natondron'ny président ve fananany alohan'ny dirany akan'ny fitondrana. Mila mihitsy zany tsika manana organe manondro hoe zao daholo ny fananango rehetrarehetra reo tamin'ireo niditra de zao ny fananany rehefa miala. Za tsy menatra mihitsy hoe anondro ny fananako raha za miditra ao anatiny hoe zako ministra na ohatra zany anatin'ny gouvernement. Tsy menatra mihitsy na manondro ny fananako hoe za sady manana trano manana action manana actif manana volamena. Ça me dérange pas. Fa manina raha ohatra zay manomboka amin'izay hitanareo manomboka amin'le olana eny fakany ambony hoe manondro hoe reto daholo ny fananako za miditra eto de reto ny fananako za mivoaka eto. Azonareo
manambola any anaty banque ohatrina volako épargne ohatrina ny anako, ça me dérange pas du tout. Le bénévolat, ça existe, ouais, dans certaines choses, mais après, ça dépend, hein. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche et de pain. On a besoin du pain sec, hein. Tes parents s'arrivent. Ouais, mes parents, ils arrivent. Ok. On leur accorde quelques mois aussi pour qu'ils puissent... Non, 2 mois. Au bout de 100 jours, tu sais déjà l'orientation d'un gouvernement. Et même là, dites-vous que ça n'a même pas commencé, qu'il y a déjà des grondes. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. Après, moi, je ne vais pas rentrer dans comment ils vont faire un aïn, là. Enfin, ça va, ils vont se fautrer s'ils font pas quelque chose. Continuité à l'état fou, ça selon Michael, ça, non mais en tout cas c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est que en fait il n'y a pas de changement et j'ai demandé en une semaine le plan d'action. Si t'as une ministère des vous avez finance, vous avez un plan d'action. Ministère il a monté même pas la finance. Ministère de la justice, vous avez un plan d'action des ça. Hein? Ou le tiro sandrano nous nanao kantola de chevasa yeno de yon to kina sokana voalohany indrindra fa tsy miala. Je suis sidéré ça comme mitovy aminareo koa hoe tena round face mila miala. Reo io zao no mana de mila miala koa ny fournisseur en jirama c'est-à-dire ny Aksan na groupe ny Irije reo na tonga antsika tsy manana rano tsy manana jiro groupe na karana Irije tadio tsara fa mbola tsy tafitra tamin'ny pouvoir le Andry Rajoelina tsy nanakarena be ohatro io Irije io fa rehefa niditra tao amin'ny pouvoir le Andry Rajoelina dia io nanao zay tany kibony io ary tsy mirarana vahoaka malagasy mody manipy amina 25 milliards sy 80 milliards ariary zany 80 milliards ariary zany tsy dikany 973 milliards de dollars manao mivoaka sy miditra amin'ny tantsika malagasy mivoaka amin'ny tantsika zany 873 milliards de dollars de ahoana zany de tsy resaka 80 milliards fotsiny no hoe anarina tandrasana tompoko donation reny écolage donc zay ny teneko anareo hoe jereo tsara coucou tata coucou maman donc donation reny de aza manary tandrasana amin'ireny fatokarana reny. Moi je suis désolée fa za koa tena hoe raha ohatra hoe za tsy miteny mifatokarana rehetra tsy karana rehetra za mifatokarana zany fa reo zay manao zay tany kibony eo amin'ny tantsika eo ny Irije ny Akbarali reo tsy mandoa impôt reo rehefa karana mandoa impôt de rehefa karana manana nationalité malagasy sy même io na malagasy anazy de ekeko fa raha ohatra kosa izy sy mizingizingy amin'ny tantsika de kelarovany ireny miaraka amin'ny Irije ita mitsiny hoe pion vazaha ngengany mba tsy conseiller amin'ny président fa apidika izy amin'ny tandrasana iny. En tout cas zay no resaka antsika androany mbola je suis en famille les amis mila resaka anareo fotsiny momba ny refondation iny de ina tena définition exacte fa nenay aloha ny zavatra tediavinay de transparence, ni lutte contre la pauvreté et lutte contre la corruption. C'est nous zavatra mangarara ni ady amin'ny kolikoly de ady amin'ny fantrana. Donc voilà, et c'est 3 grands axes. Il faut que ce soit dedans. Rehefa manao ny programme nareo reka de tadio zay anankitelo zay de omeo anay hoe tianay ho hita de hitanay koa tianay hitako hoe ahoana zao aiza aminareo amin'ny première phase efa vitanareo hoe ny diagnostic ao anatin'ny ministère anareo. C'est tout tsy zavatra ngeza be. Voilà, zay hoe bisous be daholo nareo je vous embrasse fort et alelo zay araka amin'ny fanakaviako zay.